ranomaso akiviny ary saika tonga hatramin'ny famoizam-po mihitsy ny anyreniny Alex ilay tovolahy kely 5 taona namony ainy tamin'ny lozam-pifamoivoizana teny Tanmora ny herinandro lasa teo raha vao nandre izany ity farany. I Alex izay zanany lahatokana sy tena akaiky ny fony. Raha nambaran'ity renim-pianakaviana ity dia ambezina taminy ny tany aman-danitra tamin'ny fotoana io ary tena mafy izany mandao zanaka izany. Mbola manampitrotraka ihany koa ny nahafatesany zandriny lahy izay nitondra ny Alex tamin'ny moto. Zanako lahatokana kely io dia ny anatahako manko. Amin'ny marem-pianakaviananao ahoana ny nandraisanao an'izany hoe fahalasana ny zanakao tampoka izany? Tsy mampino, tsy haiko tantaraina, tsy haiko lazaina fa mangidy indrindra eto tany. Maty zanaka izany, tsy fantatro hoe ahoana ny ilazana azy fa trop be ilay izy. Tsy hitako hoe inona no teneniko anao. Ohatra ny ala nisy zavatra niaina ny ala tao anatiko. Mangidy loatra reto. Tsisy mahafoy, tsisy mahasolo ny zanako. Na ny ala tamin'ny tenako no tao anatin'ny quelques secondes. Tena tsy haiko hoe malasadala, tsy haiko hoe inona no lazaiko. Mangidy, tsy zavatra mangidy izany eto ambonin'ny tany angambany. Fa taiza izany ianao no naheno an'ilay fahalasana ity zanako ity? Fa sangy niatrika anazy mbola niala nenina teny amin'ny Asera zay. Dia izany nifavaka ho anazy nandritra niala tontolo niady aina, niady mafy io zanakely mba hiverina ety ambonin'ny tany fa tsy resiny rehefa fahafatesana. Eritreretanao hoe in-efatra izy mijanona amin'ny fony, in-telo plutôt in-telo. Miaina izy aloha dia mijanona ilay fony dia manao ny anina ny mpitsabo dia avy eo miverina miretabli indray izy dia manao an'izay indray izy aloha in-telo dia lasa miezaka izany izy mba ho velona fa tsy voatohatra n'ilay raha fahafatesana. Azafady indrindra, zanako fahafiry moa izy io? Zanako faharoa sady lahatokana. Zanako lahatokana. Dia firy taona izy io namoany ainy? 5 taona. Inona mba hoe projet na hoe vinavinanao tamin'ity zanakao lahy ity izao izy lasa izao? Vinavinany antaninao, vinavina mba izy ho lehibe eo akaiko, olom-banona olo-lehibe. Ary izy io anisan'ny zanany mahay kely, tia olona, fandray amin'olona, tia ny daholin'ny olona rehetra, intelligent kely izy io. Projet moa izany miankina any ambony ny fandaharan'ny olona zanak'olombelona rehetra amin'izay zavatra mahasoa azy. Fa ny anahy izany hoe lehibe teo amin'ny hatrehako izy nefa ny ady empanolozany sady. Mbola 5 taona izy dia efa mandao anahy. Mangidy reto, mangidy tanteraka fa tsy hitako hoe inona moa izany ny ilazako an'izany. Mavesatra. Ary mety efa tsapanareo ve mety efa nandindindindina anazy ho fahafatesana izao na tamin'ny fihetsiny na ny hoe ny sentimentanao sy ny fatsapanao? Tena tsisy inona teo amiko mihitsy aloha. Raha nanana an'izany mandindona izany aho efa nitandrina hoe zanako aza manaiky mitaingina moto, aza manaiky makary, nitazomiko izy. Fa tsy nisy an'izany mandindona izany teo aminahy. Tsy nanana an'izany mihitsy. Fa afaiza marina moa izany izy anankiroa sa hoe andeha ho aiza ny tratran'izao accident izao? Mitsangatsangana iry tovolahy le anadahako ry andeha ampifalifaly anazy, hitondra anazy mitsangatsangana ohatran'ny hoe aty an-tanàna, tsy inona ka ety an-tanàna anay ilay izy aty akaikinay. Andeha hitsangatsangana ry zareo. Dia ity zanakeliko ity moa efa fantatry ny olona rehetra fa za tsy tia zaza mitaingina moto. Fa nitomany be izany izy tsy mety izy raha tsy hitaingina an'ilay moto an'ilay oentin'ilay zandro.
tsy nentiny tazomina, manana mpitaiza izy a, manana olona tokony mitazona izy a, tsy ny ekeny zany fa ny andeha hitsangatsangana moto. Hitanao moa ny ankizy rehefa tia hilalao zavatra dia izay mahafinaritra azy tia hitaingina moto. Fa raha teo satria zany isidiana alehako dia tsy teo dia tsy voasakako le izay faniriany hitaingina moto zay. Dia ny olona moa zany ny olona nitazona azy teo zany hoe pour faire plaisir zany dia nandeha foana zany nalefa an'ilay zanako hoe mba atao tanàna fotsiny ve ny andehandeha fa tsy raha hoe andeha hanao voyage. Dia ohatr'izay ilay izy hoe zavatra tsy azo vinavinain'ny saina sy eritreretin'ny fanahy mihitsy hoe zavatra ohatr'izany ny hahafaty. Tokony tamin'ny firy teo izay ora zareo hoe andeha nitsangatsangana izay? Tamin'ny enina sasany teo araka ny filazan'ny teto an-tanàna. Io hoe mitaingina moto io ve efa fanaondry zareo zany? Tena zavatra tsy fanao ary tsy ary nisy. Ny zanako na izaho olon-dehibe ty ary matahotra mitaingina moto. Ny zanako tsy mbola nisy na indray mandeha hoe ndana Riasombola anaran'ilay zandriko lahy io, hoe ndana Riasombola eto mitsangatsangana moto ny zazakely fa mitomany. Zavatra tsy ary nisy taminay zany. Io zanako io tena voara-masoko, tena tsy mety amiko izany zaza milalao moto zany. Fa hoe efa izay ngamba n'ilay hoe lahatra sa inona, tsy haiko hoe lahatra sa anjara sa ozona sa inona ny antony tengenan'ilay zanako an'ilay moto ary tsy nety izy fa nitomany be foana izy tsy maintsy hitaingina an'ilay moto ny problemany. Dia ilay olona moa zany satria izaho tsy teo dia mba hanome fahafaham-po anazy dia hoe andao ary fa zavatra eto ananana kely etsy fotsiny hoe ndana eo akaiky kely eo tsy maninona tsy rao aiza nareo fa tena zavatra tsy fataonay mihitsy zany zaza andeha hitaingina moto zany. Zaho olon-dehibe miresaka aminao zao ary matahotra moto ka ahoana moa ny zanako ny andeha ampitaingenako an'ireny moto hilalao an'izany. Fa dia hoe juste mandehandeha zareo dia hoe nentin'ilay zanako, izy nandeha dia nitomany ilay zanako dia niraisiny teo. Izay ilay izy mangidy mafy tamiko ilay izy fa izay ilay zavatra niseho. Raha tsy haivina dia voadona avy any aoriana izy mianaka nandrika tamin'ny arabe ndra tamin'ny fotoana io hoy io nanatry maso. Inona marina zany ny zava-nitranga tamin'ny io fotoana nahafahan'ny izy mianaka ireo io? Raha ny filazan'ny zareo le nahita maso teny samy niakatra dia le tomobile andeha hidepaso no navoadona anazy dia izay no nahatonga an'ilay soka tamin'ny mipity samy dia mipitika izy roa lahy dia le motobile zany niakatra tonga dia lasa nandeha fa tsy nijanona hoe ahoana ny jery an'ilay zavatra mitranga teo zany. Zany hoe voadona avy aty aoriana zany? Voadona avy aty aoriana zany dia satria samy côté avy aty amin'ny droite daholo ry zareo teo amin'ny devant varavarana amin'ny fipa teo. Tokony tamin'ny firy teo zay dia nareo tamin'ny firy ny tonga teny dia inona ny zavatra hitanareo teny taminareo tonga teny toerana tamin'ilay fotoanan'ny loza io? Le izy tamin'ny fito latsaka fefany teo no nitranga zany le zavatra fa izay tamin'ny valo mahery kely ny tonga teny toerana nijery an'ilay izy moa ny tany amin'ny morgan efa niantso hoe misy fianakavianareo maty aty. Mbola mety hita teo amin'ny tany teo hoe mbola nisy rà mbola hita teo nisy tracen'le accident.